Totosa teto amin'ny efitrano malalaky ny commune Nosy Satondrefana ny séminaire-ny vehivavy nampitondraina ny loha hevitra hoe sahy amintsika izay teo ambany fitarian'ny madame pasteur Maheul sy ireo mpiara-miasa aminy ny docteur Lova Ravelonantenaina sy madame pasteur Didier Ramanantsoa. Ity hetsika ity dia ao anatin'ny fanamarinan'ny 17 taona ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany ary porofo ny fisokafan'ny fiangonana amin'ny fiara-miasa amin'ireo herivelona eto amin'ny firenena malagasy, indrindra ny fanjakana mijoro izay isan'ny nanampy betsaka tamin'ny fanomanana ity séminaire manokana ho an'ny vehivavy ity. Fanamariana ny 17 taona voalohany indrindra dia ho anay vehivavy, ho antsika vehivavy zany ty hetsika ty tena hetsika tokony atao fitaratra satria fifandraisana amin'ny any ivelany. Satria ny Apokalipsy zany dia misokatra koa ny rehetrarehetra ary mila mifandray amin'ny hafa mba azahoana mifanakalo ny traikefa eo anivon'ny vehivavy indrindra. Tsy mifidy olona ifampiresana sy ifampiresahana zany ny vehivavy indrindra Apokalipsy fa tena mitady fiara-miasa satria entina ampandrosoana vehivavy mihitsy ny fifandraisana. Ohatra fotsiny raha tsy teny afa-tsy ny ohatra hoe resaka lalàna misy eto amin'ny firenentsika ity mila mampafantatra an'izany ny vehivavy Apokalipsy hoe inona zavatra tokony atao, inona zavatra tsy tokony atao. Fa na izany na tsy izany ary dia misaotra manokana ny eto amin'ny commune Nosy Andrefana aloha na mpiatrana sy ny fandray ary ny fampita hevitra satria dia ndraindraikitra tamin'izany séminaire zany ny madame Lova izay adjoint au maire ny commune Nosy Andrefana. Anisany naneho ny fisokafany ihany koa teo anivon'ny commune Nosy Andrefana amin'ny fiara-miasa amin'ny rantsa-mangaika rehetra misy eto amin'ny firenena ka anisany nanasongadina ity hetsika ity ny visin'izay fisokafan'izay ho an'ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany. Isin'izao fiara-miasa zao moa ny commune dia misokatra amin'ny hery rehetra eto amin'ny faritry ny commune Nosy Andrefana ary indrindrandrindra moa zao hoe hetsika ho an'ny vehivavy zao dia ao anatin'ny ODD objectif de développement durable ka tena ilaina mihitsy zany eto anivon'ny commune dia tsy nisalasala izay namono varavarana mba ahafahan'ny vehivavy avy amin'ny Apokalipsy anatanteraka izany hetsika izany eto amin'ny commune. Azo lazaina hoe mbola fanomboana ihany izao fa ny amin'ny manaraka ho asiantsika mpiara-miasa bebe kokoa, ho asiantsika fanetanana misimisy kokoa mba ahafahana mahazo vehivavy maromaro kokoa. Araka izany dia ao anatin'ny politika mpampandrosoana izay imasoan'ny commune Nosy Andrefana ity hetsika ity izay niarany salahy tamin'izany moa ny teo anivon'ny faritra 15 ny quartier 15 izay ahitana ny vondrom-bavaka Anosisato tarihan'ny Lolona Randrianjafy teny Misal. Teny dia amin'andriamanitra lehibe izay tonga tany Apokalipsy eto Nosy Andrefana mpatotosa somatsara androany aprily ny séminaire ny vehivavy Anosisato. Zava-dehibe tokoa no nisetotoandroany ary miseho ny voninahitra andriamanitra satria maro ny vehivavy izay izany séminaire izany. Milatrehan'izany dia misaotra ny vehivavy rehetra izay izany sokakomanokana zany nareo semotika ny fety eto Nosy Andrefana madame Lova deuxième adjoint izay nandehandrana io tamin'ny séminaire misaotra manokana io séminaire sy ny ankohonana sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra sy namea lalana sy namea nitsano sy namon'ny séminaire zany sy netimano rehetra mahakasika izany teto ary zava-dehibe ny misaorana izy telo avavy miana ao tokotena Lova sy namon'ny séminaire ny madame Hygiène zany io madame pasteur Didier ary madame Olira madame pasteur Maheul izay nanateraka ny séminaire. Makasitraka makatelina ny amin'ny fandrosoanareo sy ny fanatsianareo izany ka andriamanitra ny manakaripasoana ny amandrosoana makasitraka makatelina indrindra. Anisany songadina tamin'ity séminaire ity ny tokony ahaizana mifaly na ny mitsiky ka nifantoka bebe kokoa tamin'ny famporosiana ny rehetra anana fifaliana sy ahaitsika ny fotoatin'ny fampianarana. Tafita ny afatra araka izany ho an'ny mpampiofana ary afapo ihany koa ireo mpanatrika izay tsy nifidy saranga na efa nahazo taona na tanora dia samy nahazo ny anjara tandrify azy avokoa. Voalohany indrindra fanomeram-batsika rehetra dia fahitana ny
izay natao teto dia hita hoe tena mandray ny olona raha ny ambetsaka tena maro zareo tonga teo fa tena hita hoe mandray zany zareo satria ny lohahevitra dia mitondra tema hoe sahinitsika dia tena nitsika be mihitsy zay androany ary tena tena hoe me faratapony mihitsy ary tena nafinaritra ny fiarahana satria tena hoe feno fifaliana daholo zany vehivavy dia voalohany dia faharoa manaraka izay dia tonga dia ataoko ny fisaorana misaotra ny adjoint ny mera dia misaotra ny zareo nandray amin'ny ny fiangonana apokalypsia aty amin'ny cellule fahadimy dia tena hoe isaorana ihany koa ireo cellule ireo satria dia netreretina hoe cellule dia hoe kelikely kanefa tena navita zavatra ngezabe ry zareo androany dia misaotra ny zareo izahay ary tena mankasitraka dia misaotra ny nanatrika rehetra ihany koa izay tonga rehetra teto tao nisy solotenany démocratie nationale dia ny démocratie régionale dia ny démocratie any amin'ny fiangonana Ravary dia ny vehivavy rehetra eto amin'ny cellule dia tonga daholo dia mbola nisy ihany koa solotena avy amin'ny fiangonana eto Antananarivo ihany koa dia misy tena hoe olona tena tsy fantatra hoe avieza fa dia tonga teo zareo miara-mifalifaly teto daholo androany dia mankasitraka an'izy ireo ary ny farany tena farany dia misaotra ny Ravavilovaka koa satria dia miara-miasa foana zahay roa ary ny farany tena farany dia misaotra ny madame pasteur Mayol izay tonga ihany koa niara-namotrona taminay teto namokatra tamin'ny fond ofisialy ary nanome voninahitra an'izao séminaire izao ankasitrahana ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Mayol satria raha tsy izy no nazahoana lalana nandeha fanazina katy dia tsy afaka izy fa dia misaotra betsaka indrindra ray aman-dreny pasteur Mayol Vady ny tompony hitahirao sy ny ankohana mankasitraka indrindra natanteraka séminaire izahay tamin'ity androany ity teto amin'ny quartier fadimy quartier Ambohizato Andrefana ho ana manokana aloha zany dia tena nafinaritra ary nampihetsi-po nahita ny fahatongavan'olona maro be teto nahitana ny sokajy-taona rehetrarehetra ny vehivavy tonga teto teo nefa bebe efa tena zoky olona nefa nisy ihany koa mbola tovavy kely izany hoe tafiditra tao daholo zany ny vehivavy rehetra fa tsy hoe Dorcas ihany fa tena vehivavy rehetra zany tonga nanatrika ny séminaire niaraka izay teto niaraka amin'ny fampizara tsy hoe izay mpizara ihany no nizara fa tena hoe niaraka amin'ny fampizara faliana izahay arak'le lohatenin'le séminaire hoe sahy amintsika dia tsy izahay ihany no ntsika fa tena hoe naneo an'izany fitsikina zany daholo rehetrarehetra misy fampizarana faliana zany teto tamin'ity an'ity dia hoe ny andrasana zany dia ngambany tsy hoe mijanona eto ihany ny zavatra niainana teto fa ny tena andrasana zany sy ny faniriana dia mba hoe hoentiny tsirairay avy any tokantrano ihany ny zavatra niainana teto satria ndresahana teto hoe ny vehivavy dia nataon'Andriamanitra tsara ho ravako ny tokantrano ravako ny fiarahamonina ravako ny firenena ihany koa ny vehivavy dia mba tena hoe ho vehivavy feno fitsikiana vehivavy feno fifaliana vehivavy anana tokantrano miadana ary ridrira vehivavy tena hiteraka fampandrosoana tokoa ny vehivavy rehetra izay nanatrika ny séminaire teto nafinaritra ilay izy satria nahitana anatra dia nahitana fampianarana tena eny eo amin'ny tokantrano tena anabeazana ny ankohonana raha nahafahitako anazy dia tena hoe nafinaritra mitondra anatra sy fitaizana ilay izy tao amin'ny vehivavy zany dia ho anena anatrika aloha tena hoe entina ilay izy hiainana tsy nanatrika moa mampirisika antsika anatrika foana raha mbola misy ny manaraka satria tena nafinaritra laza mihitsy ilay hoe mora tezitra rehefa misy fotoana matezitra tao zany nahatsara hoe tokony anana tsikona rahavavy tena dia tena andraisy izay ary aviavy eo anaty trano eo anatiny olana rehetra fiarahamonina rehetra hitako hoe tsara ilay izy fa tanoko zany dia tsindry mitrika amin'izy
Iza tena nafinaritra hoe le izy a resaka momban'ny vehivavy manokana le niresahana teto dia hita hoe nafinaritra le zavatra voalaza tsy very mainsy zay na dia taty fa nafinaritra an'ay le izy solo le izy dia efa pratikeny ampiarina satria le izy a zavatra nahasoa no ndraisina atao dia miezaka mipratike anazy sady hita be le izy a amin'ny fiainanay tanora hita be tena misy ka tena misy lalana azy mihitsy dia namo zany efa hoe efa lehibe ihany dia mety hoe efa kelikely ny ana fa tena ampitaina any amin'ny zanaka sy ny taranaka le izy fa tsara tena tsara dia rehefa misy zavatra ohatra hoe zany dia mba atsoina zany le vehivavy na apokalypsie ianao na tsy apokalypsie ianao fa rehefa hoe vehivavy ianao fa zavatra mahasoa ny atao amin'izao zavatra ohatra hoe séminaire zao satria tena hita hoe lesina be koa zany le izy misy lesina azo raisina tsara dia mba tena mba hitondrana fiainana fazahoko anazy aloha tena hoe ilainay tanora mihitsy le izy mba ahafahana mizaka tokantrano rehefa mba lehibe eo ihany koa mifita tanana ny hoe ra-piainana zany ohatra naneho fisaorana sy fankasitrahana manokana tamin'ity hetsika ity ny tompony andraikitra voalohany izay isan'ny angady nananana sy finahitana ary ny karakara ny fofotra tao anatin'izay fanomanana ity séminaire ho an'ny vehivavy ity izay ndeha hoenotsika ny faneho-keviny ny antony karakarana an'ity séminaire ity zany dia zay zany vehivavy dia malahelo be zay mahita an'ilay vehivavy tsy mitsikitsiky dia za mihitsy ny safidianana an'ity loha hevitra ity hoe sahinitsika fa vehivavy mantsy maro ny amin'ny fahasahiranana amin'ny fiainana sy ny fisafotofoton'ny fiainana dia tsy mitsiky mihitsy fa miondrika eny an-dalana dia zay zany karakarana an'ity séminaire ity hoe sahinitsika mba hanahitanana ny vehivavy eto amin'ny commune misy anay mba hitsikitsiky misy antony manokana mihitsy satria ny commune miara-miasa amin'ny fiangonana apokalypsy manokana no be zany lehibe ny tanàna eto amin'ny commune Nosy Tanevana zany dia tena resy lahatra amin'ity apokalypsy ity dia izy mihitsy ary tena mangataka izy hoe rehefa misy zavatra atao zany amin'ny apokalypsy dia tena volontiers mihitsy ny hafatra zany ho an'ny mpanatrika sy ny mpijery dia manentana ny vehivavy apokalypsy natrika séminaire rehefa séminaire misy dia mba hanatrika fa handraisana zavatra be dia be zay zao tato faly be mihitsy ny androany fa nisy zavatra ny anarana be dia be na ny fianarana mesy mitsiky fotsiny ara dia zavatra mbola tsy fahitanay dia tena nafinaritra be le izy dia eto dia te hisaotra manokana ny madame pasteur Mayol tena tonga taty amin'ity toerana nosady kely mampana elikely ity fa tonga taty izy nanotrina nanay nitondra fampianarana mafinaritra be dia kokoa aneny dia misaotra betsaka aneny amin'ny zavatra rehetra izay natao sy fampahirizana natao anay misaotra betsaka ihany koa madame Lova docteur Lova madame Aizena misaotra betsaka dia misaotra ihany koa madame pasteur Bebe makasitraka dia misaotra betsaka ihany koa any première deuxième adjoint izay nitondra fampianarana momba ny fandrarana teto fa tena nahazo zay vehivavy rehetra nanatrika teto dia misaotra betsaka ny rehetrarehetra izay nanatrika ihany koa makasitraka anareo indrindra fa manao gazety ihany koa tsy adino misaotra betsaka